Le CCOC zany dia tena hoe efa teloptaona zany zay teloptaona zany zay ny CCOC dia mifantoka tamin'le hoe fanaramaso ny fampiasana ny volam-panjakana zany hoe satria heverinay fa hoe zo voalohany aloha amin'ny olombelona tsirairay ny mahafantatra zany hoe teny volam-panjakana zany sy ny fampiasana azy tena hoe mandeha marina ve tsara tokoa ve any fotony any tena hoe tokony andehanana ny vola io ve ny vola ampiasain'ny fanjakana satria tsika tsirairay dia anisany manome vola any fanjakana ho ampiasainy fanatsarana ny volantsika tsirairay. Ny asikaritra moa zany dia gamba hitanareo amin'ireo afisy nataonay reto voalohany indrindra aloha zany fa tena hoe tsy ampy ny vola mandeha any amindreo le sehatra anankiroa heverinay fa tena sehatra fototra eo amin'ny fampandrosoana firenena anankiray dia ny fahasalamana sy ny falabeazana mbola kely loatra zany ny vola atoka ny fanjakana any amin'izany hoe fanatsarana ny fampianarana sy ny fahasalamana. Dia nefa ny koa heverinay fa efa nisy le fiovana satria efa mba niakatra ihany izy io mba niakatra kely ihany izy fa heverinay fa mbola tsy ampy fa ny tena rasanay moa zany dia zay foana hoe niakatra kokoa le vola atokana ho ny fanabeazana sy ny fahasalamana. Dia eo koa le tena hoe matsisy nisy ny fividianana amin'ny 2024 dia heverinay fa efa vola be satria zany efa nisy tamin'ity teti-bola 7 efa atokana amin'ny fividianana mbola isy ihany koa zany teti-bola ho atokana ho an'ny fividianana amin'ny 2024 ho vola be mihitsy ho atokana amin'io dia tsy maintsy hojerenay hoe ny vola be atokana ho an'ny fividianana io dia tena andeha marina amin'ny fanatsarana ny fanomanana ny fividianana io mba tsy hisian'ny krizy satria eo amin'le fividianana foana mantsy mahatonga foana le krizy dia zay ny mahatonga anay hoe tena lara-maso zahay hoe tena tokony ny fampiasana le vola mihitsy zany tena tianay mifantatra.